ny herin'ny vavaka, ny herin'ny vavaka zany no anasako anao, zany no hevitra mahafinaritra zany, manasanao mba haritra hatramin'ny farany. Alaka misy fahavalo volana janoary sahady sika izao, miarabantsika indray mafaraka, misaotra antsika rehetrarehetra fa mitombo isika miaraka mandinika izao dinika fanaovantsika izao. Andriamanitra ny hitahy anao ary tononona mandrakariva aminao ny fiadanan'ny tompo. Kehitriny ary dia toy ny mahazatra manasanao mba hanondrika androanao fa hivavaka isika. Andriamanitra ray io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, le ray mpamina fo, le ray be fitiavana. Misaotra anao izahay noho izao maraina izao indray ahafahanay mandinika ny teninao. Mamelany tsy fahatanteranay rehetra ary mamondrafo aminay. Kehitriny ary raha handinika teninao izahay, arotsay tompo ny fanaina masina mba hampianatra anay ny marina rehetra. Vavaka tonona saingatana amin'nara Jesosy. Amen. Filipianina toko voalohany andininy fahina no manamboatsika azy, ilay andininy atao tadidina. Filipianina toko voalohany ka ny andininy fahina manao hoe ary matoky indrindra aho fa zay nahatanteraka asa tsara ao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavo ny andron'i Jesosy Kristy. Andriamanitra no nanomboka le asa tsara ao anatsika, asa tsara zao ataontsika izao, dia izy no hatanteraka izany hatramin'ny farany mandra-piavo ny tompo. Ny herin'ny vavaka, fantatsika tsara, izy moa tsy mila vavaka. Ny vavaka manova zavatra, mivavaha ka aza mitsahatra amin'ny toe-javatra rehetra, aoka hoentina mbavaka izany. Ny apôstôly Paoly dia nanao fangatahana vavaka ihany koa izy amin'ny bokin'ny Kolosiana toko voalohany, ka manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo. Inona ny vavaka? Inona ny fangatahana nataon'ny Paoly eto amin'ity vavaka ity? Izao no vaky ny teny amin'nara Jesosy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nanisanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninainy ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay mampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Mivavaka i Paoly eto, mivavaka ho an'ny fiangonana i Paoly. Inona le vavaka? Mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ianareo. Mahafinaritra izany vavaka mitarika izany, vavaka izay ho an'ny hafa mba ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ampina izy ireo hitoky amin'ilay Andriamanitra, hitoky amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hantehitra amin'ny fahalalan'ny tsirairay avy, satria ny fahatahoranan'i Jehova io no loharano voalohany azahoana ny fahendrena. Inona ary no sitrapon'Andriamanitra? Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Ahoana no ahalalana zany? Ahoana no ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy? Misy taridalana efatra reto mba hitariana antsika ahoana no ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny vavaka ataontsika. Voalohany, ny hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy inona akory, voalohany indrindra dia ny Baiboly. Ity Baiboly ity no loharanom-pahendrena manandanja indrindra mba ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay nahatonga ny Davida iteny ao amin'ny Salamo 150 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny faharoa dia nomena antsika fahendrena manokana ihany koa hiatrena ny andro farany, ny fanahy ny faminaniana. Any bokin'ny Apokalipsy toko 12, andininy 7, ny Apokalipsy toko 7, andininy 20, dia milaza izany ny fanahy ny faminaniana dia taridalana men'Andriamanitra ny mpanoratra, tsindrimandro men'Andriamanitra ny mpanoratra anankiray mba ahafahana
milaza ny sitrapon'Andriamanitra ihany keo, ny fanahy, ny faminaniana, mampirisika atsika. Hoy ny Baiboly ao amin'ny tantara faharotoko faharoapolo andiny faharoapolo manao hoe minoa ny Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatohitra ianareo, minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Zay le hoe fanahy ny faminaniana, boky ny faminaniana. Mila mitandrina nefa tsika rehetra satria ny mpaminany, misy mpaminany marina ary misy mpaminany sandoka. Ny fahatelo, ahoana ny fomba amantarana ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra dia azo atao ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanany amin'ny lalan'ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Dia indray ny sitrapon'Andriamanitra dia mitranga mivantana eo amin'ny toe-javatra iainanao, amin'ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Ary ny fahaefatra, ahoana ny fantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny fanahy masina. Zay mahatonga antsika mangataka mandrakariva ny fanahin'Andriamanitra. Ilay fanahy masina ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny lazain'ny mpaminany Isaia amin'ny Isaia 30 andiny faharaiky amby roapolo manao hoe fa na mivily ao amin'ny ankavanana ianao, na mivily ao amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny eo vonao manao hoe ity no lalana ka andehana. Ny mpiara-midinika namana, ilaitsika ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ka nivavaka Paoly zany rehefa niteny izy hoe mba handehananareo miendrika ny tombo dia mazava ny tiany ambara. Tiany ambara dia zao hoe mianto atsika ny apôstôly Paoly mba hivelona araka izany fiantsona izany, miaina sy mampifanaraka ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mivavaka koa Paoly mba hahatonga atsika hanana fiainana izay ankasitrahan'Andriamanitra, ny herin'ny vavaka. Zava-dehibe ny vavaka eo amin'ny fiainan-jaray avy. Koa mampirisika anao azoto hivavaka, manana heriny eo amin'ny fiainanao. Mivavaha ka aza mitsahatra. Ny tompo any hanome fahendrena ho anao ka hahatonga anao azoto mandrakariva hivavaka eo amin'ny tontolo manodidina eo amin'ny fiainana andavanandro. Ndeha ary araka vavaka isika amaranantsika izao dinika izao. Andriamanitro, misaotranao izahay fa nampafantarinao aminay ny herin'ny vavaka ary ampirisianao anay mba hivavaka mandrakariva izahay. Ny vavaka tokoa mantsy dia manova zavatra. Betsaka ireo fa nijoro vavolombelona ny amin'izany herin'ny vavaka izany. Ampio izahay Andriamanitra mbola atoky mandrakariva fa mbola manana hery mandraka-ankehitriny amin'ny fiainanay ny vavaka, ka dia azoto mandrakariva izahay hifampiresaka aminao satria ny vavaka dia firesahana aminao mivantana. Dia petraka ampelantananao ny tontolo andronay androany, aza mahafoina masaraka anay. Ny vavaka tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.